Ry avana malala mpifaliana trano zao antsika miona toy zao indray enoantsika ny tenin'Andriamanitra resantsika ny afatra tsara ho amin'ity andro meny tompontsika ity. Ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy mahalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zoma 20 Novambra 2024 ibandrinantsika aloha hevitra hoe iaino te-mpanaraka an'Andriamanitra. Andeha ry avy ridera sakalazan'Andriamanitra isika. Tsy misy tahaka anao Tompo amin'ireo Andriamanitra ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny fiaina rehetra nataonao ho avy ekôko anatrehanao Tompo ka nome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga. Ianao rery ihany no Andriamanitra. Ampianary lalanao aho Jehovah dia andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Ideranao amin'ny foko rehetra ho Andriamanitra Tompo. Ame voninahitra naranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindram-ponao amiko ary rehefa novonjenao ny fanahiko tsy ho any amin'ny fiainany tsy tambany indrindra. Amen.
fiangonana tena lalàna fa ipoirany lalanonana ka ny teny ny tombo ajana tetoriny atosi azavana tetoriny atosi azavana matokea reakadimao fanifo aminao lalana tera susimbanaisa zefanezami tate anzava zema susi emahanazisa matokeri fiangonana yetu faniaina isaona mutsara kanizana karende itetu usulufu narewana para usulufu narewana para matokea reakadimao fanifo aminao lalana tera susimbanaisa zefanezami tate anzava zema susi emahanazisa andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpiaro anay ianao ary tsy mamandao amin'ny ady atrehana fa mame anjara toerana miavaka ho an'ny olonao. Ko mankalaza sy midera me voninahitra sy naranao zahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay, ko mangataka famondraam-ponao hatrany zahay. Mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Feno ny fananao masina izay hanazavanay, ny amin'ny fanambarany teninao zovakiana aminay, aizanay mitombo amin'ny finoana, mahafantatra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tokony iainanay. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ity nitery havana malala dia hitanareo ao amin'ny epistely soratan'i Paoly ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany ka ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Mivako toy izao aminaran'i Jesosy. Fa ny ataoko, aoka amin'ny fitondran-tenanareo miendrika amin'ny filazantsara ny Kristy. Mba nanesako ny toetrareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka amin'iray foy ara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana zany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa, sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy nino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo, izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Razana malala ho aminareo ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay fiadanana nanantsika fifaliana sy fahasambarana koa, satria nomeny Jesosy tompo izany. Ho finaina renintsika teo Filipianina toko voalohany 7:20-7:30, izay taratasy soratan'i Paoly, dia nanehoany ny toetrany sy ny fanantenany tokony ho toetran'izay kristianina. Inavo zany? Homendrika amin'ny filazantsara. Homendrika amin'ny filazantsara. Zany voalaza ny 7:20 tapany voalohany. Filazantsara dia mitory fiadanana, mitory fahasambarana, mitory fahamendrehana ary indrindra mitory ny famonjena. Noho izany ny kristianina dia tokony hanana toetra mifanaraka amin'ireo. Santinany izao tany saina izao, miadana, tony sady mampanjaka amin'ny fitoniana, faly mandrakariva, mendrika amin'ny lafim-piainana rehetra
ary voavonjy fa mizara famonjena amin'ny hafa. Mila mitandrina amin'izay atao rehetra isika kristianina ry havana, fa tokony hifanaraka hatrany amin'ny filazantsara ny toetrantsika. Hoy Paoly eo amin'ny Korintiana 1:1-2 aoka nahaka ianareo dia tahaka ny hanafaka an'i Kristy. Ny tokony ho toetran'ny kristianina ihany koa ry havana dia izao, miray fo sy fanahy hampandroso ny finoana ny filazantsara. Ny 2:7 tapany 2 zany. Mahafinaritra tokoa reto kristiana tao Filipy reto ry havana, satria nahoana? Rehefa nandray filazantsara izy ireo dia tsy nijanona tamin'izany, fa niara-nihevitra amin'ny posy fanahy ny hampandroso ny finoana ny filazantsara ny raisin'io. Izany hoe manao tetika izay izarana izany amin'ny hafa indray izy ireo. Ny amin'izany dia tsy miemotra amin'izay fanakatsakana ny fahavalo fa miaraka mamany olona. Mendrika ilay tahaka izany ry havana malala azono mandinika ny amin'ny hoe tokony toetran'ny kristianina mendrika amin'ny filazantsara, miray fo sy fanahy hampandroso ny finoana ny filazantsara. Ray izany ry havana ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina nomenao izay milaza ny tokony toetray kristianina mba ho mendrika ny filazantsara, iray fo sy fanahy hampandroso ny finoana ny filazantsara. Mivavaka izay mba hisokatra ara-dalàna ny fahazavana televiziona FTV. Mivavaka aminao izay ny tahinao anay tsiraray mahafantatra izany, hiavozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay. Aray mijoro vavy olombelonao marina sy mpanompo maty tokony teninao sy ahay tia anao ka hianona soa ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, vonjeo ny firenenay, sandro ireo marary mila mivavakay, fampanasitrana ianao, kotoany ny asan'ny fitsaboana, ataonjao ireo azo pahoriana ka ampinoninao, toandro ireo mareo sokiolona, ireo sahirana, vonjeo ary arovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahianay amin'ny fiazakazahanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasana tsara. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavahanay, no anaovanay izany mivavaka izany. Miaraka mivavaka nampianarana anay koa manao hoe: Ranay ao izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny fotoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny faharetana sy ny finoana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mbo sainy iray sy vavy iray, ny rana mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Deo an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.